Salanche Arabaina nahatratry ny fahafolotona ny faritany Fipima Frantsa asandatro ny teniko isondrotany taniko Beni eo amin'ny tarika feogasy tamin'ny miarabantsika rehetra dia mitsotra ihany indrindra ihany koa ny Fipima à France na fikambanan'ny fikambana malagasy sampana Frantsa fa nafinaritra ny niarahana nandritra zay enina herinandro niarahana teto zay misaotra betsaka fa tsara ny fandraisana, tsara ny fikarakarana rehetrarehetra dia misaotra ihany koa tsy hisaotra ny Cap Madagasikara zay natonga anay nanomeny tapakila tonga avy anaty momaimpony zany misaotra tsika rehetrarehetra ihany koa tonga nanolosona anay feno foana tsika tamin'izay toerana nalea dia isaorana be dia be, isaorana mitafotafo, isaorana feno tsika rehetrarehetra tsirairay avy zay nandray anjara. Nafinaritra ny fiarahana tamin'ny fahafolotona ny Fipima ty ary mbola manantena fa mbola isy fiarahana ny arena raha sitrapon'Andriamanitra dia mba ho tsara hatrany ny fiarahana, maniry ihany koa maharamaniry ny alava velona ny fikamanana mba hiroborobo hatrany amin'izay rehetrarehetra atao dia ho tahin'Andriamanitra tompoko. Miarabantsika rehetra dia mamerina ny fisaorana nareo Fipima koa zany tamin'ny fikarakarana fa tena nafinaritra tokoa dia misaotra ny nareo rehetra tonga nanatrika fa dia lafatra tokoa ny fiarahantsika tamin'ny ray volana sy tapan'ny rahanika dia tsisy afa-tsy ny fisaorana no atolotra ianareo rehetra dia mankasitraka ny izy fiaraha-miasa manaraka indray dia mirary taona maro ho an'ny Fipima indray zay misaotra tompoko. Dia mirary soa ny Fipima tamin'ny zao folotona zao fa vita somatsara sy tosa somatsara ny tournée moa zany filaza azy amin'ny teny bahiny fa dia mirary soa nareo Fipima fa dia manaraka indray tompoko. Dia mirary soa otratra ny ela indrindra ny Fipima amin'izao nafitany ny fahafolotona zao dia mba atratra ndraiky ny fahafolotona manaraka ary engany kay toy mandrakariva ny fiarahana ny ezaka atao moa zany dia ny mampafantatra ny teny malagasy ary mampaharaka amin'ny alalan'ny kabary ary koa amin'ny alalan'ny hira satria ireo ihany no ahafahantsika manaparitaka zany teny malagasy fa dia misaotra n'izay olona tonga tompoko dia mankasitraka sy mankatenda dia hotratra ny elan'ny tsy nyerirenindrindritsika zao tompoko. Vita somatsara iny ny lanonana zay niarahana tamin'ny fikambanan'ny Fipima eto sampana eto Frantsa. Nafinaritra be ny fiarahana na tamin'ireo olona marobe zay tonga nanosona anay sy ireo olona zay tsy tafiditra ihany koa fa be da be koa le tsy tafiditra fa zokony manaraka re tompoko ary isaorana be da be ny Fipima tamin'ny fikarakarana ny tournée nataonay ity zany safatry tena tongotra maharamamindro le sandry miara milanja fa nafinaritra be le fiarahan'ny feogasy sy ny sampana pikabary aty en Frantsa. Dia teo koa ny fankasitrana ny olona marobe zay tonga atraizatraiza tamin'ireo tanàna enina lehibe nolalovanay ireo fa dia ialana tsy mimeloha zao re tsy tafiditra rehetrarehetra ihany koa fa mbola misy fotoana tsika manaraka ary manantena ny fiaraha-miasa hatrany amin'ny miaraka amin'ny Fipima raha zao tao dia tena afa-po tanteraka izay mpanakanto aloha tamin'ny fikarakarana. Misaotra betsaka tompoko. Zay Riandriana Solo fa miaraban'ny Fipima aloha amin'izao fahafolontaonan'izao dia voalohany teny dia misaotra fa tanteraka somatsara ny tournée rehetrarehetra zay niarahana tamin'iny. Za zany ny kirakiran'ny son ny asako nandritran'ireny tournée rehetrarehetra reny na tany Bordeaux, na tany Rouen, tany Rennes sy ny karazany indrindra teto Lyon tamin'ny famarana anazy Avignon tsy adino dia nafinaritra tokoa fiarahana misaotra ny karakara tena afa-po ary misaotra ny artiste rehetrarehetra misaotra ny artiste Eric Manana sy Feogasy dia misaotra atsika rehetrarehetra tonga namontrona
tonga nanatrika ny fampisehoana iarahana tamin'ny fipima iny. Miarabantsika rehetrarehetra eto amin'ny mpikamban'ny fimpima faritany frantsa. Izao zany no rasoana FZO filohatsampana ao Avignon. Ny tenenako eto moa zany dia amin'ny nandraisanay ny mpanakanto dia nitarika Eric Manana sy nitarika Feogas zany. Marina fa somary navesatra ny fanomanana be ny zavatra natao. Nisy koa ny ayay hoe ho lafo ve ny tapakila sa tsy ho lafo. Nefa kosa no tonga ilay andro ny 1 ny volana septambra dia faly zay satria hipoka ny toerana nanaovana ian'ilay izy. Ka noho izany dia fisaoana ny tafotafo no atolotro ny Eric Manana sy ny tarika Feogas ary indrindra koa ny mpikambana rehetra izay nanotrina izay nanampy mba anatotosa n'izao zavatra ny lanonana izao, indrindra ity fankalazana ny 10 taona ny fimpima faritany frantsa izany dia misaotra ny zavatra rehetra vitatsika. Misaotra tompoko. Zao no razafomanatsoa Andriaina fantatra amin'ny hoe anarana eto ndrina filohan'ny sampana Lyon. Ny voalohanteny dia fisaorana noho ny fahavitan'ny fankalazana ny 10 taona teto amin'ny teto Lyon. Fisaorana era-poeratsaina ho anareo tonga nanatrika nanome voninahitra anay tamin'izany fankalazana izany ary eny betsaka ny tsy totosa, betsaka ihany koa ezaka atao ary maro mbola mety ezaka mbola mety atao ahatsara ny zavatra rehetra kanefa hoizitsika hoe tsitsina mitondra volombero any ka dia zay zaka ny vavany nentina koa dia isaorana era-poeratsaina nareo enganeka zay laninareo teto amin'ny teto Lyon teto dia toy ny fanirina ka raintinapaka zato ny miakatra dia ho tain'Andriamanitra ne hainareo ambinikaja enim-boninahitra amin'izay atao rehetra dia ho tovonandrary. Narak' izany dia misaotra ihany koa ireo namana avy tonga avy lavitra, ny tonian'ny faritany, ny filoha-paritany, ny filoha maro teo amin'ny sampana isan-karazany nanodidina ny Lyon eny hatramin'ny filoha faritany Suisse dia isaorana era-poeratsaina tompoko satria tsy ho voavalinay ny zavatra nataonareo. Enganeka Andriamanitra be fitiavana amaly anareo, amaly fitianareo ka ny zavatra tsy ho vitanay dia izy ny ameno azy. Misaotra indrindra tompoko. Manaraka izany ireny nototosa dia teo no fanatrehan'ireo mpanakanto Eric Manana sy ny Feogas izay nanao izay vitany tokoa sy nanao izay efany araka dia isaorana era-poeratsaina tokoa satria raha tsy teo ireo dia tsy nisy daholo izao rehetra izao ka dia toraka izany ihany koa Andriamanitra be fitiavana maro fitianareo tamin'izay nomenareo treto aminay ka dia izy hanopaka ny fahasoavany aminareo. Misaotra indrindra tompoko dia soavadia amin'izay atao rehetra ary mahombiaza amin'izay atao. Misaotra tompoko. Faly miaraba atsika rehetra fimpima eran-tany amin'izao 10 taonan'ny fimpima eto Frantsa zao dia faly dia faly tokoa ny tenako sy ny tenanay ireo mpikambana eto Lyon nanao ny raha zay lehibe indrindra taminay tamintsika rehetra maha 10 taona ny fimpima teto Frantsa. Nafinatra dia nafinatra fiarahana ary navitrika daholo ny rehetra nandray anjara, nandray atanana ary tonga misaotra koa andreo rehetra tonga avy lavitra avy any Genève, Avignon, mbola tonga teto aminay ihany koa niaraka nanatrika an'izao 10 taona ny fimpima izao na efa vita raha nytany amin'ny zareo mbola tonga kory zareo nanatrika nanampy ary nanome fifaliana ho an'ny rehetrarehetra ny fifandraisana any zareo sy ireo olona rehetra faly dia faly na eno ny jery ny Eric Manana sy Feogas koa dia fisaorana mitafitafy tompoko natolotray koa dia engany maro dia maro toy izao ihany koa ny fiarahana surtout isika
mpikambana fipima eran-tany na lavitra na akaiky fa dia saotra indrindra tompoko. Ny fisaorana hono toy ny fary lavavany ka tsy mety lany amamina koa dia mbola mamerina ny fisaorana anareo ihany nanotrina ny fankalazana ny 10 taonan'ny fimpima faritany Frantsa. Dia misaotra indrindra anareo tonga nanotrina ny fikambanany mpikabary malagasy faritany Frantsa, nandritra ireo lanonana izay niarahana tamin'ny Eriky Manana sy ny Tarika Feo Gasy teto Frantsa ireo. Sitraka eto matory zany tompoko ary telina eto mifoko dia hovaliana hatrany raha matsy ahy. Hita teto Lyon, maly moa zany ny tapany voalohany amin'ny fankalazana ny 10 taonan'ny faritany fimpima Frantsa. Tsy hoe midera tena toy ny papelika fa raha fitilina amin'ny teny ray-mbava dia tena nahafapo ny vita hatramin'izay. Tsy mora ny mikarakaran'ilay izy, nanomboka tamin'ny fikarakarana ny taratasy tany an-tanin'ny razana sy fikarakarana ny fahatongavana taty, nefa dia totoza soamantsara reo izay fitetezana firenena tanan-dehibe enina tany Toulouse tamin'ny 7 septambra, tany Rennes 12 septambra, Avignon 20, Bordeaux 20, Rouen 10 octobre ary teto Lyon maly. Eto dia ny voalohanteny dia fisaorana sy fakasitrahana anareo vahoaka malagasy tonga nanotrina teny. Raha ny salasala ihany zay tany am-piandohana hoe ahoana azo olona ve tsy ty. Tsy tena tsy zay mihitsy noho ny seho fa tena niporofoinareo fa tena ankafizinareo tokoa ny kanto malagasy, ny sotoavina malagasy dia ary dia mialatsy indrindra ho an'ireo izay tsy nahazo toerana fa traizatraiza moa tamin'ireo toerana enina nalehanao ireo tena feno hipoka. Ary manarak'izany moa dia ny varo risitsika tsy masaka raha tsy andrahoina ary dia eto zany dia isaorana koa ireo izay nitotona fotsika nandrona masaka. Sarotra ny tsy teny misy ny atao hoe voamieran'ny mpanakanto, misy teny menada izy ny ao anatiny, misy ny talen'ny vola hoe Bruno Rabenandrasana Lebo izay eo amin'ny talen'ny volan'ny faritany, misy ny tonian'ny faritany Frantsa izay ao anatin'ny sampana Montpellier, Tomoina Ratovison ary dia misy koa ny tonian'ny sampana Bordeaux Anita Ramanakaja. Reo zany hatramin'ny voalohany no nikarakarany ty zavatra ty ary tsy mora tokoa ilay izy satria tsy mainty eritreretina tamin'ny lafiny samihafa. Ary dia indrindraindrindra koa dia ny fisaorana an'ireo mpendraikitra sy sampana samihafa izay nandray mialatsiny ary ohatra averika eto vetivety raha ohatra hoe tamin'ny 7 septambra zao dia hoe ny sampana fimpima Toulouse, ny 14 septambra ny sampana fimpima Mena Masoandro izay manambatra tanan-dehibe maromaro any amin'ny faritra andrefan'ny Frantsa. Tamin'ny 20 septambra teny Avignon ny sampana fimpima Avignon niaraka tamin'ny sampana Marseille ary ny sampana Montpellier. Dia tamin'ny 20 septambra ny sampana Bordeaux, tamin'ny 10 octobre dia ny sampana Rouen izay natao tany Rouen fa niara-ny asa koa tamin'ny hoe ny sampana fimpima Paris ary ny sampana fimpima Orléans ary ny teto farany moa zany dia ny sampana fimpima Lyon. Dia tsy vitan'izany moa zany fa ireo mpendraikitra fimpima rehetra dia samy mitondra ny anjara birikiny ao anatin'izany moa zany hoe ny braopartany. Fa dia fisaorana sy fakateremana no natolotra anareo rehetra ary tsy mbola tapitra eo ny fankalazany fa mbola mitoy ilay izy amin'ny voalohany sy ny faharoan'ny volana May. Io moa ilay amin'ny voalohany volana May mbola avy ihany filazana amin'ny aoriana fa io zany hoe famoahana ny mpianatra kabary rehetra manerana ny Frantsa izay atao any Atismon sy akaikin'ny Paris. Any koa zany nanaovana seho izay faoman'ny sampana samihafa amin'ny fotoana io isy famparatiana. Fa ny tena ivon'ny fankalazana dia ny faharoan'ny volana hoe May 24 izay ataontsika any amin'ny salle millénaire. Tena fety lehibe no atao amin'io izany hoe fiarahana amin'ny sakafo, fiarahana amin'ny korana, manambatra ny mpikabary rehetra manerana ny Frantsa ary tena hoe angotrakotraka sy anetriketrika ilay fotoana lehibe io fa dia efa samy zany manomana ny fotoantsika rehetra dia makasitraka tompoka makatelina.